Fahadisoana behivavy io ihany no antony tokony ampitsarana be ny tanàna iray amin'ny asany manoloana ny zava-misy tao amin'ny tanàna Toamasina sy tao Mahajanga nefa tsy mbola nisy ny didim-pitondrana avy amin'ny ministeran'ny ady tany manambara fa ato amin'ny asany ireo be ny tanàna amin'ireo toerana roa ireo. Didim-pitondrana avoakan'ny ministeran'ny ady tany ihany no mampiato ny asan'ny be ny tanàna. Efa eo anivon'ny ministeran'ny ady tany ny fangatahana fampiatoana ny be ny tanàna ny Toamasina sy Mahajanga. Saingy hatreto dia mbola tsy nisy ny didim-pitondrana nivoaka mikasika ireo kominina ambony vohitra ireo hoy ny tale eo anivon'ny fitsinjaram-pahefana. Na ny fampiantonana ny be ny tanàna na ny fametrahana ny didim-pitondrana manokana dia efa voafaritry ny lalàna laharana fa 2024 ohatra roapolo tamin'ny 2024 septambra 2024 mikasika ny loharanom-bolan'ireo vonimbaoka paritra tsinjaram-pahefana ny fombafomba fifidianana ny fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny andraikitry ny rafitra izy ireo amin'ny andininy fa 17 am'zato io lalàna io dia mametraka tsara fa raha misy fahadisoana behivava eo amin'ny fitantanan'ny lehibe ny rantsana mpanatanteraka chef de l'exécutif zany ka chef de l'exécutif misy amin'izao aloha dia ny be ny tanàna aorian'ny fiaonana na fampiantsoana hanomezana fanazavana an-tsoratra momba ny toetra raha mitranga iampangana azy sy araka ny fanapahana ataon'ny filan-kevitra dia azo ahato amin'ny asany izy amin'ny alalan'ny didim-pitondrana raisin'ny ministra misahana ny ady tany mandritra ny fotoana izay tsy mihoatra ny iray volana ary azon'ny premier ministre alavaina ho 3 volana izany. Ka mandritra fotoana fampiantoana io dia ny lefitry ny be ny tanàna no miandraikitra ny fampanandiana-draharaha eo anivon'ny vonimbahoaka itsinjaram-pahefana. Ary io fangatana fampiantoana io dia marina koa fa tena anjara andraikitra nomeny lalàna ny mpanolo-tsaina amam-panaramaso ny asan'ny mpanatanteraka azy. Toerana roa ihany no misy fampiatoana be ny tanàna hoy ny avy amin'ny sampandrarany fanapaream-pahefana. Fambanan-toerana manenty PDS. Raha misy heloka behivavy angatahan'ny conseiller ny fampiantoana azy dia tsy manendritsika amin'iny fa ny lefitry ny be ny tanàna no manao ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny tanàna. Dia amin'izao fotoana izao zany ny fampiantoana natao dia roa nisy don et Antsui zany igny efa tapitra zany efa miasa ny be ny tanàna amin'izao dia io port berger io fotsiny zany no miantona tsisy hoe be dehibe zany ankoatran'ny dossier araka ny fiavian'ny fangatahana indray zany mety misy mivoaka ihany. Ny fahabangan-toerana misy dia 13 communes zany zao ny misy PDS. Io misy commune ihany tsy misy mpitantana fa saingytsika tsy afaka tonga dia mametraka PDS io raha tsy misy an'le fanapahan-kevitry ny fitsarana tribunal administratif zany miconstate hoe banga io toerana io dia azo tenena amin'izay ny PDS dia antony io zany amin'izao dia na fahafatesana ny amin'izao zany na hoe fahafatesana be ny tanàna na resaka annulation na résultat le mivoaka avy amin'ny tribunal administratif teorique zay zao miantona ny andriny PDS mandrakatoatra. Ny fiampiatoana na fanonganana be ny tanàna tsy raisin'ny ministeran'ny ady tany fotsiny fa misy antony araky ny fanazavana.